zay ny amin'iny fa mandeha ny feo amin'izao fotoana izao fanovahany Jirama tohadrano nandeha kaleka tsy izany anefa no mitranga raha ny fanazavana azo avy eo anivon'ny Jirama fa noho ny fiavian'ny orana tsy mijanona dia miakatra ny rano brika vilona ao no marian'ny orinasa Jirama trano moa zany fa tsy misy velively ny tohadrano ao andeha kaleka ao zay ny fanamariana avy eo anivon'ny orinasa Jirama mbola hijanona ao anatin'izay lafim-baovao makasika ity orinasa mpanjakana Jirama ity ihany sika anisan'ny voaresaka amin'izao fotoana izao ny orinasa Jirama indrindra ao anatin'ny fandalovan'ny iraky ny FMI eto Madagasikara andrasana noho izany ny valin'ny tombana nataon'ny tahiry mbola iraisam-pirenena amin'ny herinandro ambony io ahafahana mijery ny tokony atao. Mbola ao anatiny atsika dia rehefa vita mission'ny FMI dia manao tatitra an'olo. Mbola anatintsika fampiresana dia rehefa vita ny mission zay vao manao tatitra. Ny Jirama zany tafiditra ao anatin'ny resaka fanaovana FMI fa ny mission mbola mpanaovana azy dia rehefa tapitra mission dia manao tatitra an'olo.